Tonga soa indray ianao ato anatin'ny fotoan'ny fampalamavao izay arahantsika mitavatafa amin'ny Mr T amin'ity atoandro ity izay iresadresantsika amin'ny ankapobeny lafiny zavatra anankiroa amin'ity voalohany ity isika dia iresaka mahakasika ny Sabrina ilay anisan'ny vehivavy manan-talenta tovovavy manan-talenta eto Mahajanga izay andrandrainy sy tiany nipon'ny Mahajanga ka ho resadresantsika androany iaraka amin'ny Mr T hoe inona no azo ambara mahakasika any Sabrina manokana. Faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana naizanaiza misy anao manerana i Madagasikara. Arabaina manokana ireo mpanao vacances eto Mahajanga. Vory eto Mahajanga ny pon'ny Madagasikara ray manontolo eto Mahajanga aby ary misy hatramin'ny vahiny avy any États-Unis, avy any France maneran-tany eto Mahajanga. Tena hita hoe maresaka mahazo enga. Iresaka mahakasika ny Sabrina la voix d'or de Madagascar. Voalohany misaotra ny ireo mpanohana zany. Nahita tobily zay nahita tobily 4 place hatreto. Raha ny délégation ny Sabrina la voix d'or zany raha ny tena hoe raha sitrapony fianakaviana zany dia 5 zany ny délégation avy eo amin'ny fianakaviana. Dia ankoatran'izany moa zany misy any Mr T ka zany enina zany. Hatreto efa nahita place 4. Nisy namana nanampy nahitana an'ireo place 4 reo 4 place amin'ny place fa ny sarandalana somary lafilafo zay mihoatra an'le budget izay netreretina 400 000 francs ny place raiky ka de eto zany mangataka tolotanana avy amintsika raha ohatra ka misy azo atao ho fagnampiagna an'izay sarandalana zay satria hafa ihany zany hoe io zany événement unique zany io amin'ny fianakaviana fankalazana ny fagnotronana ny zanany ampiarapeo amin'ny maleo ankalaza ny 50e anniversaire ny tarika ka ny ary iara-malala moa zany Sabrina la voix d'or izay tena hoe ankaviziny malagasy ka eto zany efa raisina antanandroa ny fanampiana zay ho alefanareo na nareo andefa place roa fanampiny zany tavela place roa tavela ny 4 efa nahita place raha avonareo atao koa zany magnampy eo amin'ny sarandalana zany satria ny budgetnay dia budget am'lay tarif normal taxi brousse ny budgetnay kanefa le prix ny sarandalana am'izao dia 400 000 francs ny olo araiky zany hoe 6 personnes no andeha. Manoloana an'izay efa natsidika anao toy ihany mahakasika ny Antondia ny Antananarivo tsara tena averintsika hatrin'ny inona le tena Antondia zany ho tanteraina ny Antananarivo amin'ny antony tediavantsika fanohanina avy amin'ny mpankafian'ny Sabrina zao inona le tena Antondia atao any Antananarivo. Misy moa zany ny appel izay voaray tamin'ny organisateur ny la voix d'or de Madagascar. Voantso i Sabrina ampiarapeo amin'ny tarika maleo amin'ny le 4 septembre 2022. Izay zany ny tena hoe raha ny priorité am'le dianay amin'ity indray mitoraka ity. Ankoatran'izay zany misy ny fihaonana amin'ny producteur izay misokatra amin'ny fiaramiasa amin'ny Sabrina tsy izy moa zany fa i Davalt Record izay producteur malaza. Ankoatran'izay misy ihany koa ny fikasana hanao sehatra tokana ao amin'ny Radisson Apart Hotel izay hita eo amin'ny Ambojatovo izay iarahana amin'ny Sabrina la voix d'or de Mahajanga, Michaela la voix d'or de Madagascar, Louva René Charlène ary Pek Tafaray. Ny Pek Tafaray dia ireo ankizin'ny lalana ao Andranomanalina izay nitaizany Power English Course
namena fitaovana ary nampina tamin'ny resaka mozika zany hoe manan-talenta reo zareo ka io zany no sehatra voalohany natao zany io concert karazana hoe seho sehatra voalohany ao amin'ny Radisson Apart Hotel io mba ho karazana hoe aona moa zany anaovana karazana tolotanana anohanana anireo ankizy manan-talenta reo anisan'izany Sabrina La Voix d'Or ary ireo ankizy manan-talenta sasany izay ho avy ao mety hisy artiste malaza ho invitenay amin'io fotoana io ho lazaina amiandalana eto ny daty sy ny ora fa ny toerana dia ao amin'ny Radisson Apart Hotel any amin'ny 5e étage. Mazava be zany no antony Sabrina ny Antananarivo fa de hiatrika zavatra goavana satria fa mpiarampeo amin'ny tarika maleo izay ny tanterahany ary isy ihany koa ny seho tokana izay iarahany amin'ireo mpanakanto namany izay niaraka nanao fifaninana taminazy eto ihany koa de efa ho avy ny fidiram-pianatra manahoana sy manahoana indray ny amin'izay fanohanana na fanentanana avy aminao zay Mr T amin'ny fidiram-pianatra ho an'ny Sabrina manokana satria izy de anisan'ny tanora manan-talenta eto Mahajanga misy ve fanentanana ho ataonao ho an'ny mponiny Mahajanga manoloana zay fidiran'ny mpianatra izay ho an'ny Sabrina manokana efa hiditra amin'ny herinandro ny mpianatra ary efa mitaintaina i Sabrina aiza no hianatra raha ny statut ny Sabrina de tsy mendrika azy zany ny hianatra any amin'ny école tena hoe tsotsotra zany tena hoe mitaky sekoly izay manana ny fenitra tena hoe tsaratsara kokoa zany hoe école izay hita efa nataoko ny sondage efa misy telo zany ny école izay possible ampidirana anazy izay safidin'ny be sy ny maro zany hoe le vote zany le sondage ny valy ny sondage le voalohany le tena hoe ny recommandé ny public dia efa guichet fermé de mbola iresaka amin'ny talen'le sekoly faharoa fahatelo sy fahefatra zany avy eo ka ho anareo izay te hanampy ny Sabrina tolo-tanana ho an'ny Sabrina raha tena tianareo i Sabrina de ataovy mipaka amin'ny fiainany ilay fanampiana ataonareo angasana ianao amin'izay fanazavana no hitinao izay raha fitina ny resaka rehetra teo de ny makasika ny Sabrina manokana izay iangaviana sy iantsona ny mponiny Mahajanga amin'ny firaisan-kina sy fanohanantsika ny zandrovavy ny zanaka ihany koa ary ny anavavintsika Sabrina amin'izay fanatanterahana ny etsika na seho zay tanterahina any Antananarivo zay satria tokony hiainga tsy ho ela izy ireo karaha toa moa ka vonina ianao amin'izay fanohana izay io ny laharan-taribio amban'io afaka miantso mivantana ianao manontany ny fanazavana sy raha toka hoe te hiaona ihany koa de efa misy laharan-taribio de afaka tanterahanao izay eo amin'ny fianarana raha teo moa anisan'ny fianarana lova tsara indrindra koa aza misalasala ary iangaviana iantsona iangaviana antsika tsirairay avy tsy manana nizaniza Sabrina fa itsika rehetra mifameno no tanana sy tongotra ary-maso anohana Sabrina zay ka izay ngamba no anaovana antso avy amin'ity androany ity ary eo ihany koa ny fianarana teny anglisy izay iarahantsika Mr T raha toka liana ianao ho iao de io ny laharan-taribio ambany io izay indray ny mamarina ny tavatava sy ny resaresaka antsika tamin'ity androany ity mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko